Mandesazar, Fiduni Ira Nankafiznao, Amnes SMS, Orange 032 32 00766, Na 033 56 00766, Si 034 34 00766, Code TTA. RDJ. Tico Namako. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Manoltanao Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa lasa olona. Alasinainy karazana bilaka misy masambotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Karakory tsara miarabantsika miarakavy tsy maty foa manaina miaraban'ny eto amin'ny plateau miaraban'ny piano zokinay Rainbozy zoko Francis ary zandry antsa vitisy marahaba antsika rehetra salama aby tompoko ary dia faly mandray atsika eto anatin'ity fandaharana rivotra vao maraina ty salama aby tompoko tokony hiakatra teto amin'ity fandaharana ity any omaly ay moa misy sary zao tsy mandeha amin'ny zélone dia averina générique atsoa za moa zany to de nalahelo be resy le bare to de tsy niakatra aleoko tsy miteny tsonka tonga de le mamago faorina de le mahita anareo mitanondrika tompoko de mampalahelo anaka to de nalahelo be mampalahelo anaka ka le anankiray koa le manaotra zao hoe izy ty moa zao ny lahatra Andriamanitra satria tsika mbola mijanona eto any fa mandeha ozy izy le fitenena mbola misy efa ove goty zany miaraba lesy salama noho ny antony interconnexion technique zany hoe zao tokony nasiany ray antsa générique ihany le farany teo satria iny lay filgoty teo iny de hoe angina ka tsilobava zay ny lohatenin'izy iny teo fa tsy azo ny antsa moa le tiako atao anatin'izy hoe angina ka tsilobava resaka teknika sy réseau na tonga an'le izy teo fa raha mpitso no averitsika hoe filgoty io fa efa tsy nandeha le izy teo zany noho ny antony connexion WhatsApp amin'ny resaka réseau dia mirabantsika no mirabanareo namana rehetra ao anatin'ny fandarana rivotra ao hiditra hiverina ihany fa velako nareo ihany aloha dia afaka 10 minitra miverina miditra ihany fa azavaina kely le interconnexion kely amin'ny resaka WhatsApp sy ny tsy misy sary sy ny son sy ny réseau iny tsy haiko aloha ndraindray hoe rehefa faible ny réseau any amin'ny réception de lasa tsy de mahazo le sisa fa rehefa aveo de ho tantaraina eo satria nandeha nijery match ana Ligue 1 de tena milay mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny mijery an'izany fa de ho tantaraina rehefa aveo fa hiantsa tsinona no miantso avy ihany no nahatonga le izy tsy azo teo aloha fa okay rehefa aveo ary de miverina miditra ihany elako zao rehefa miditra avy any tokony miteny hoe Antananarivotra anareo satria rivotra eto Antananarivo izy ty miainga aloha zany ty fandaranty ho anareo zay te ahafantatra kosa aloha tsy mialon-jafy ny atao amin'ny RDJ
na tsy anao ninninna ianareo mahazo mandeha makaty tsy maninona mihitsy raha tena hoe hijery hoe manaona le studio anaovana le fandaranato mahazo mandeha aty somary mifandamina fotsiny am'le mpandraharatsy ambadikatsy ianareo de miditra kelikely raha mba hoe za raha ngamba te hijery le studio fanaovanareo rivotra tsy maninona mihitsy azo rehetrarehetra jerena ny aty eto analakely eto misy anay tsy fantako na analakely na tsara lalàna ny anaran'ity toerana ity fa de avy eo amin'io lapan'ny tanàna etsy amin'ny esplanady na parvis ny lapan'ny tanàna iny zany mitsofoka makaty tsara lalàna aty de eto ampitan'ilay hoe le grand mélice no misy ny studio any RDJ ato amboniny riana faharoa ny immeuble vita soa riana voalohany sy faharoa misy daholo fa ato amin'ny riana voalohany ny studio ka ny angamba mety mbola tsy olany amaminana oritrana azy le baolina tamin'ny efako malialy iny fa mino fa efa maro be ny zavatra efa voalazanareo teo fa za moa zany laha miakatreto zany za moa zany laha miakatreto zany karakarako fahatany agny radio toy hotery fa zay raha resanareo toy resaho aby fa tsy raha misy raha tsy manino fa isambotrahako aby zay resaka ataonareo etoa zany laha miresaky labolinareo isambotrahako zay laha miresaky toetranjo nareo sambotrahako zay fa misy cyclone zay koa fa mialamiala any fa mbo tsy tafiditra agnatin'ny 10 andro fa mbo elaela zao vao tafiditra etoa raha io fa atsika mandiny azy avao tsika hatramin'ny alavitsika ia maran'izy ry teo ohatrany hoe dina ty dinety tsy fantako teo nareo teo fa nazo anarany izy ary izy nge zany engany mba tsy ho tonga ty fotsiny aloha zany koa raha ngany la tena irariko mafy mihitsy tena irariko hoe tsy latsaka ty izy fa ny alina ohatrany misy orana taty Antananarivo renivohitra taty fa de somary gaga ihany zahay avy any atsimon'ny rano hoe mando be aty Antananarivo renivohitra satria teny aminay maina be mihitsy ny marim-pandrefesanay ny orana mantsy dia ny fahalenan'ny fiara aloha zay matory eo tokotany ray zay fa eo ihany koa ny fahalenan'ny bozaka roa zay dingany le izy dingany ay dingany ny anarale les automnes mialis dingany ny dingadingana dia zanga vondrona zava-maniry ny dingadingana hazo madigny fa inona ny zanga ny dingadinga ny zanga dia concombre de mer ka inona ny ohatrany dinga zay le dingana aloha misy hoe dingadingana malazo no mba solonikazo antolampy mikodana no mba solondrangolahy rano masony Kristy no nandonga sainanao izy hoe tonga soaray de alefatsy dingana ndray zava-maniry na mbola tsy niresaka momba n'ilay mandeha mivantana amin'ny Facebook ihany koa isika amty androany aty dia mahazo manaraka an'izany anareo mahazo manaraka an'izany anareo amin'ny Facebook mitondra lohateny manambara manao hoe RDJ 96.6 FM fa raha ohatra ka anaraka mivantana amin'ny YouTube ianareo dia RDJ FM 96.6 hitanareo daholo ny sarinay makomaneto mitandrina de mitandrina zay mba tsy hisikotra taindelo tompoko mba ho hitanareo any amin'ny télé anareo amin'ny Facebook any raha ohatra ka mahita fika ianareo de io Facebook io telefone io azo branchena handeha amin'ny amin'ny télé azonareo atao zay raha mahita fika ianareo zaho manana an'le fika satria na alefako amin'ny ordinateur aloha de ny ordinateur alefako ery rehefa avy eo fa mivoaboaka tsara ihany le izy misy caméra maromaro eto ahafahanareo mijery an'izay ny baolina tamin'ny efako malialy iny de be ny zavatra voalazan'ny olona zay hitako hoe mitombona daholo fa ny zavatra iraisan'ny rehetra dia miteny amin'ny mahamalagasy antsika isika satria gasy isika dia miteny hoe toy zao ny fahitanay malagasy aniny zay tsy diso mihitsy fa hitako tena anisan'ny olona farany zay mahay miteny mihitsy amina toe-javatra ohatran'iny zao iroro satria nanambary izy ny teny izy fa reny ny baolina eketsika ny fahamarinan'iny score raisy 0 iny satria nametram-panontaniana ihany le mpametram-panontaniana atao hoe le nisy baolina dakany dax iny ve tsy tokony ho penalty iny de ny valy de mbola mitsoro ny roro reny ny baolina tokony oniny tsika ary tokony hahay hanaiky ny valiny fa ireny ny baolina mety misy penalty iny aloha mety misy fitongolanana nataon'ny arbitre tsy adianina izy iny fa reny ny baolina reny izy reny aleo ekena fa de marina iny zany fa de reny ny baolina reny ozy teniny roro ozy teniny manambara manao hoe sy teny ozy teniny roro manambara manao hoe tsisy manilaka any amin'iza fa rehefa maresy de ny ekipa rehefa resy de ny ekipa
de zay fa le izy moa zany iny lefa resaka teto omaly hoe ny teniny manam-pahaizana ny arbitre sy ny coach namana de hoe reny no resaka traikefa ozy izy iny fa tsy hoe inona fa rehefa ohatran'iny mbola tany aminao ny baolina de navoaka tosy de nangataka ny kapiteny hoe vara fa eto koa tiako ihany koa ny manamarika fa be de be loatra ianareo no miresaka hitako anaty Facebook io fa tsy resaka eniko amin'ny sofina akory hoe tokony mbola tsy nanao sony an'ilay fifanarahany rakolona fa lasa mirona makany ny saina de lasa ohatra misozy de lasa ohatra ny tsy nisy tsony le cohésion d'équipe miaratsiny fa tena tsy maintsy nanao iny satria tapitra ny mercato ane zay ny tena antony eny Amerika Siny alora goty le zany leo tena te mba hanitsy sy hanapo-drano ny firesaky ny olona le ty le voambolana fampiasantsika hoe misozy ty ho an'ny olona mety tsy mahafantatra an'izy moa zany de hoe sous-estime izy hoe sous-estimer l'adversaire amin'ny ankapobeny isika mpiresaka manabosibosy an'izany resaka zany isika mpiresaka hanika rehefa mifanojolojo am'le zavatra eritreretintsika le zavatra mitsanga iverentsika fa ho izany iverentsika fa ho izany le tena zavatra mitsanga amin'ny ankapobeny na ny fidirana eny ambony kianja lehibe arozy ny namana faniry zay nandeha nijery tany Algeria tamin'ny match iny na ireo mpilalao reo ara miditra ao anatiny eo za mamerina foana an'le resaka ohatran'ny hoe Marcus Rashford, i Saka, i Roberto Baggio rehefa niditra anatina kianja lehibe anankiray ohatran'ny hoe ihaonana amina adversaire tsy tonga de ohatran'ny amin'ny baby foot lalaovintsika sy ohatran'ny amin'ny télé jerentsika iny iretsy le eo ambony kianja io fa eo ambony kianja io koa ane ka pla be nge io bozaka io fa rehefa le miresaka an'le izy matsika matetika araka le adihevitra isan-karazany de hoe zao fa zao mifandehany resy ny Sénégal isika teo am'le demi-finale ary Sénégal de miteny fa resy ny zareo isika teo amin'ny demi-finale resaka arbitrage io misy resaka arbitrage makamain tamin'le arbitrage fa io tsisy azo atao ny baolina matin'ny Griezmann tamin'le demi-finale ary nge hoe nangatahana réserve de nametrahana plainte fa rehefa zay de zay aloha raha ohatra ka de ny makafy sy mijery an'izay positif manaraka ireny azontsika atao zay ny anararaotiko hitantarana hoe mbola ano Cyprien rehefa aveo fa nijery match ana Ligue 1 za io maly ary dia ny supporter ny Lorient no niarahana mo de tsy maintsy nanao akanjo Lorient de tany Reims ny baolina natao tamin'ny 7:00 tamin'ny omaly mahafinaritra foana ny mijery baolina aorian'ny fijerena baolina zany hoe mijery baolina teny eny kianja de mbola hafa ihany tao amin'ny kianja Lorient io atao kianja Delon zany fa naka Lorient moa izay de nitarika roa tsy misy moa zany Lorient de aveo resy efatra no roa ihany de rehefa mandeha le reportage amin'ny canal momba le baolina mpamifasana mijery de mba naka sary ihany moa de avoaka aminareo ihany fa ny zavatra tena tinambara ao anatin'le organisation de ity hoe ny supporter ny vahiny any amina club eto rehefa manao baolina ilan'le rony vanina sur place mihitsy atao zay tsy ahatonganao any amin'ny gradin spécial natao an'le supporter vahiny tena tsapanay mihitsy zany tamin'ny omaly ary rehefa tonga ao anatiny ray de rehefa mirava ny baolina tsy mahazo mivoaka eo amin'ny gradin io supporter an'le vahiny raha tsy efa tsasakadiny aorian'ny firavan'ny baolina de escorten'ny tomobile ny polisy reo fiarany taingenan'ny mpanoana ny Lorient mandra-pivoaka ny tanàna ny Reims zany de rehefa eo de teneny am'izay lasa ohatran'ny hoe zany sao de misy adina misy filambanina holigansa migavigavy isan-karazany fa de resy tamin'ny efatra no roa ny ekipa nalainay zany hoe le namana moa avy any Lorient de naka Lorient fa tsy miteniteny hoe maka PSG sy maka Olympique de Marseille moa zany mbola toizany any zay tatary zay rehefa aveo fa miverina makany amin'ny resaka Barea resy raino tsy misy tsika fa zany raino tsy misy zany score tena mendrika zany be de be ny azo resahana ohatran'ireny tamin'ny barikadiny contre Niger reny fa de atrehana ny amin'ny Zoma aleva Barea amin'ny Zoma Antananarivotra ary ianareo voaray le Antananarivotra Carlos fa le golany Sénégal 1m93 le golany Sénégal fa izy koa goavany koa iny bandy fa ihinany ka lave
naka sary teto nina dona mety 92 ny sy nina tiany lava fa ny plafoany RDJ mihitsy no fikely ka zay naka sary teo akaikany tsy mifankaizany alavanina sy Gôl Sénégal. Gôl Sénégal Gôl Sénégal fotsiny oatra somary ariko vera mitsangana kely mahihia ka ity mihitsy zao le vaovao ato anatin'ity gazety hitako mihitsy ny hoe tovolahy efatra tratra niaraka tamina taolapaty so de nisy mpamahikely iny raha zay ndra lava taolapaty sako mba manametraka samfantany matetika masifa mahikely raha zay ndra lava taolapaty zany sipy zany hoe lazay le rehefa falo ny mpanao ramena rehefa mandalina isipy reny any andra Victor ndray tahifa lasa korazana izy raha vao misy bandy tena mahiko zatra zany samba salesy ty pataloha lahy ty mahazo aigna sara mihitsy rehefa le pataloha ndray sambatra ka ile momba lay fanaovana le mercato teo tiako resahana momba le fanaovana mercato tiako resahana satria be de be le olona miteny zay tiano tenenina hoe lasa manao misozy ony rakola satria izy efa voaray ary amin'ny molodiany Algérie lasa tsy rara iny le namany tsony rakola fa tsisy mipasitsony izy eny ka be de be zavatra miteny lasa tsy misy tsony le cohésion satria ohatra miseho milay le sasany efa tompoko tsy tao anatin'ny sainy le rolo mihitsy zay ary za mahafantatra na de hoe tsy niaranena tamin'zareo mahafantatra tsara ny esprit d'équipe ao anatin'le barea io fa tsy hisy mihitsy zay ary ny tena tian'zareo ary satria zao nahazo trophée ana meilleur joueur i Dax ndray mandeha tamin'ny ampaefadalana tany Cabanizira tsy diso de tena ozy izy hoe tsy ho anaty fa ho atsika rehetra satria fantatro tsara mihitsy fa tsy adiko za rery le izy ary manana zay toe-pisainana zay daholo le rony tsy adiko za rery ny teny ambony kianja fa aditsika rehetra rehetra zay ne no mahatonga coach Roro hoe rehefa maresitsika de ny équipe de atsika le fandresena de ny équipe fa tsy hoe ahilaka amin'ny rakotona rabe le fandresena na le faharesena ka noho izany tsy tokony hipetraka mihitsy zay resaka zay ary ty koa tsy mampitombona ny zavatra resahan'le olona misy olona anankiray fa maly tamiko mihitsy mantsy zany aloha ny afarany hoe tokony mbola tsy natao koa le sonie koa raha tsy vita le saniny ka niandry zany moa ny mercato ny mercato zay avetsy Amerika Sina dia tsy maintsy tamin'ny mialohan'ny farany volana za Amerika Sina sy akaitolo no natahatra de zay mahatonga zay Amerika Sina zay mercato zay mihitsy le izy satria zavatra amidy izy io avy miteny frantsay moa zao hoe marché ny mercato teny espagnol sa portugais tsy haiko ny mercato dia eo no fivarotana sy fanakalozana joueur eo no fanaovana sonia ny transferana joueur rehefa tsy vita eo de midaboka amin'ny faharaiky amin'ny telopolo volana janoary zay raha tsy diso zay tamin'ny alatsinainy tamin'ny talata teo tapitra teo zany mercato ka noho izany tsy azo atao intsony ny manakalo joueur na mividy joueur ao aorianan'izay tsika ny Francis araka le teny laha teo hoe tsika mitady zavatra niliana zavatra foana tsy mety hoe resy de resy amin'ny fomba ofisialy fa tsy maintsy manilanilaka ary lizy aloha rehefa tenenina eto koa tsy le rirera no mifindra fa maro an'izy no mifindra hoe ina moa fahasamihafy amin'ny mercato sy ny période transfert samy mitovy ihany oi avadika zany de tainomby de avadika de omby tay zany hoe fomba filaza azy mercato varotra joueur ny mercato dia avy amin'ny teny hoe marché de varotra izy io ny fanaovana transfert rehefa avy eo manaraka ho azy transfert ndefa satria any angely izy transfert de joueur ihany ny mercato ny mercato fivarotana aloha fanaovana sonia le varotra fa rehefa vita le varotra tsy hoe tonga de iny fa tonga de mifindra avy hatrany le joueur fa tsy maintsy mbola misy fifampirarahana am'izay atao amin'ilay ekipa ny angany tsy maintsy makaty amin'ilay club aty aloha zany fifanarahana satria ohatra misy vidiny le izy efa nanambara moa ny lehibe ny club CFFA zay nivoandrak'olona fa hoe anamboarana fotodrafitrasa ho anandoarana fotsy ho anay faly zay fa mahatonga anareo tsy mahazo rano izy le tsisika miditra kely any am'izay le resaky zay satria zay mihitsy le namafisiko tamin'iza le miditra teo lay voambolana ho averiko tsara fa zay le resaka amafisina tsara ty voambolana atao hoe misozy tya de resakytsika ty ivelany io ary ny olana am'le izy resaka ty ivelany io mampiady atsika jery izy io ndray indray hoany zay efa miditra lalina ao anatin'le baolina kitra mahafantatra fa rehefa miditra eo ambony kianja eo anao tsy de misy an'izay loatra ekena fa tsy hoe zato isan-jato mariny satria misy an'le hoe somary botalona lehibe cheville ozy ny fiteny zany fa saingy tamin'ireny lalao reny sy tamin'ny fahafantarana reny zany misy an'izay de le hoe misy eo amin'ilay le hoe misozy isika mpijery ao anatin'ny fampiasana an'izany voambolana zany no miamidina ny letatsika isika ataoko hoe isika foana satria za loha tsy ohatran'izany fa be de be
rehefa miadevitra sy rehefa miteny de miteny izay io de lasa misozy io de miseho amilay tokony tsy natao an'izao de zao ny amporisihana antsika mpijery mianara ny momba ny lalàna ny baolina kitra mianara ny momba fijerena baolina kitra mianara ny momba ny adevitra tsy sasatra mihitsy ohatra na manokana miteny ny mpijery miteny hoe ampondra mantsy indray misy tsy mahatanty ary ny tena olana amintsika manko de izao be de be amin'ireo mpijery sy ireo mpiadevitra mandritra ny tony baolina kitra tony no miteny ny zavatra tsy azony de rehefa ahitsy izy de inona no miafara avy eo ianao le mananatra sy manitsy ny atao hoe miseho amilay karaha zay mbola toetra zay no entintsika eo ampijerena zavatra de mbola le hoe sakaiza mpandresy any ny akabetsahany hoe rehefa mandresy vao namako fa rehefa resy de hoe miseho amilay misozy sy sisa sa hoe misy hoe fialonana kely ao anatin'ilay izy tsy haiko aloha de zay ho antsika mpijery de samy mandray ny tandrifiny fa tsy voatra mihitsy tsika raha ohatra ka mbola misy akamarony ao anatin'izay toetsainy zay mifomitonana an'izy fa ny maro kosa aloha de efa voataiza ihany mba hoe ao amin'ny miabo any zavatra jerena misaotra hatrany mbola verika ihany zavatra teneniko tamin'ny latsinaina tamin'ny talata angambana izy ity hoy izy hoe lasa tia miresaka loatra isika fa tsy tia mihaino mamoaka ny hevitra fotsy de mamoaka any fa tsy tianao mihaino ny hevitra ny hafa de ihany marina de hoe tena marina amin'izy io nge tsy marina daholo zany fa lasa tia miteny isika dia te hampanjakany hoe ity no hevitro ka ity ny atya no hevitra tena izy ary ity ny teneniko ary ty zavatra teneniko tya no marina fa ny zavatra teneninareo tsy izy ary ny zavatra teneninao dia diso zany tompoko tena aoka mba hahay hifampihaino isika satria iny zao miaraban'le vehivavy anankiray zao manao ano salame makanesa ary am'le tazany caméra tsara refa be de be ny olona te ahita zany larisa zany ao anatin'ny Facebook io hoe ohatrany le larisa somary mitokitana kely makaty larisa mba jerenay larisa tompoko rehefa mivadika de lasa lasary ka jereva azy ianareo fa tena ohatran'ireny larisa reny izy misy sariny lahy koa izy rehefa mivadika sariny io badimily olo ty le atao hoe nibeloa io le izy io le nibeloa mozika io miaraba larisa ombako manana hoe teny francis hoe tsika hoe tia miresaka ho ary nande mbola mafisika foana hoe tsika tia manilaka tsika manilaka tsy mety diso zany tsika efa manilaka foana ary tsy manaiky mihitsy tsika hoe resy tam'izao tsika araky ny tenin'ny coach Roro hoe rehefa resy de resy tsika zany ny baolina misy maresy de misy resy tsara nga izany hoe tsy manaiky io resy tsika tsy resy amin'ny rariny tsy manaiky ny anana clé misy olona kaiky ana mihitsy tena raha vao resy amin'ny ping-pong tonga de hitsahany baolina efa manana toetra tsy manaiky resy mihitsy ary le le manipraketa mbola tsy maninona ka fa any am'lahy mihitsy izy no tsy mpona ay tonga eo raha vao manombonoka midimity zay amin'ny 20 tonga de efa miomana fa hitsoka raha mitsoavy hatrany mihitsy fa andresy laha tonga de mitsoka fa ho riatan'le rivotry hitsahany baolina vita amin'ny rava antsena aiza moa natao le motoclary ny tetezan-doha aloha izy raha tany eo amin'ny motoclary ny tetezan'oro misy anankiray indray olona kaiky any daholo zany io zany le anankiray indray raha vao resy izy amin'ny lalao fanorona tonga de ravany any io zavatra io zatsy anao tsono izy efa mbola andaoto izy de resy mialy zatsy anao tsono tsy manaiky resy ary reny toetsaina mbola zaza reny olona vaina rehefa lehibe reny toetsaina reny tsy manaiky resy raha vao tsy miova de azo atao nge tsara netsy fahitana amin'ny fomba tsara fotsiny tsara fa tokony mahay resy ihany koa anie fa ny averina ihany zany fa tsirak'olona rery no nanao soni fa maromaro izy fa misy dimy izy na ny zavatra nisy fotsiny za tsy miteny hoe zao ny tena marina zavatra tokony natao fotsiny de ohatrany hoe azo ny eritreretina ihany ny hoe apresanina zany hoe ny alahady izy napresaka atao apresanina championnat vao navoaka fotsiny le sary mba tsy isian'ilay marketing be zay fotsiny tokony nataotsika teny fa satria tsy nisy an'le hoe tsy afaka nanao tsy hoe lasa tsy raratony tsy efa lava fa ny ato verisera koa nge métude mijery isaky ny tepika fa Lamine Camara ve nanao le andrala sénégalais nanao Lamine Camara za moa fa tsy tena nijery fatao anatin'ny mila raha maso le Pape Diallo man tsy tena natao voalohany 0 minute 43 de efa nazo ko de tety afafiny izy misy zavatra kely misy révélation kely ataoko ty Diata Lamine Diata fa tsy Lamine Camara misy révélation kely ataoko ty ataovy ny talakariva amin'ny 7
amin'ny fito mahery kely misy tompona ndraikitra anankiray tany natsoka hoe tena asaiva raha mibanda maso akaiky izy le dialoha antso tolony eto ny anaran'le pape dialoha grave fa tena grave be io raha vao tafapiritsaka eo na mahazo bolina fa mbola iny any inona fatibola ary tamin'ny varimbarintsika natapaka segonda raha nefa avy ato amin'ny akavanana ato izy avy ato amin'ny droite ato foana no mandeha tamin'ny ary taony nazahoany an'le bola le voalohany le 0 minute 43 nafonleri i yatsa Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé dans la voiture, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Maninona kindry? Mety misy lavaka ny nifinao. Karino anaran'izany? Fa misy fomba tsotra iarovana ny nifindry. Rosy indro isan'andro miaraka amin'ny Colgate, dia ho fona ny kary. Rosy maraina amin'ny Colgate ilay tena mety. Ny lavaka amin'ny nify dia marary be ka aza tiana zava-dehibe. Rosy ho nify salama sy mety miaraka amin'ny Colgate. Ka ahoana ho indry? Rosy isan'andro ho tsara ny foko. Rosy Colgate miaro tanteraka ny aty vava, omeo azy anio ny ampitsofenitsika. CNAM Madagascar. Misez sur des diplômes internationaux qui vous ouvriront les portes dans le monde. Implanté dans tout Madagascar, formation en ligne et ou hybride, plateforme de formation en ligne, plus de 650 parcours de disponibles, niveau bac à bac plus 8. Possibilité de continuer les études en France. Rejoignez-nous, faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, siège 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Tranmora 320 logements inertsy atosika amin'ny zoma 3 febroary ny fisarihana na tirage au sort ho an'ireo izay hisitaka azy. Atao eny amin'ny Brown ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana eo anivony fiadidinan'ny Repoblika na ny SNVH Anosy manomboka amin'ny 10 sasany maraina. Ireo nahafeno ny fepetra tamin'ny atota taratasy ka voasoratra ao anaty lista izay afaka jerena eo amin'ny Brown ny SNVH Anosy no asaina hanatrika izany na koa mandefa soliteny. Tranmora 320 logements inertsy atosika. Nutri-D découpe vitamine akora natoraly sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutri-Food, mangez bien, mangez sain. Amin'ny valora maraina eto Madagasikara, ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soa indray atao amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ny 2 febroary 2024 ity. Tontolon'ny kolikoly no anboatsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity. Mbola manjavozavo ny zon'ireo voafonja ka anisan'ny mahatonga ny karazana fanararaotana sy kolikoly amin'ny endriny maro izany. Hoy ny filoha lefitry ny mpikambana nasionaly mahaleo tena piaro ny zon'olombelona na ny CNTH Ramatoa Priska Andrianarivelo nandritra ny tatitra nataony tery Akorondrano tery ny atalata lasa teo isan'ny karazan'ny endrika kolikoly any amponja hoy izy ireo
raha ny tatitra izay navoaka ny CNDH hatrany dia maro ireo ohatra voalaza ao anatin'izany. Raha te azo toerana tsara ireo voafonja ka atory ohatra dia mandoa hatrany amin'ny 800 ariary hatrany amin'ny 400 ariary. Raha mahafantatra olona indray ny fianakaviana dia mandoa hatrany amin'ny 900 ka hatramin'ny 900 ariary ary dia afaka mivoaka manatanteraka ny asa any ivelan'ny faritry ny fonja ireo gadra na zay le ataontsika hoe main d'œuvre pénale. Tsy lazaina intsony ihany koa ny vola aloha rehefa sendra amangiavana ireo zay akaiky an'izany rehetra izany dia saika ahitana kolikoly avokoa ao anatin'ity tontolon'ny fonja ity. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny makasika ny akon'ny filan-kevitry ny ministra izay notanterahana ny omaly hariva. Tapaka nandritran'izany ary tao amin'ny filan-kevitry ny ministra araka ny fampitana ambava samy hafa ny fitokanana ny foibe pibaikona ireo enjy etsika vonjy aina ao anatin'ny fiantrehana ambana sy loza ara-boajanahary izay andraikety tanin'ny BNGRC ny anaovana ny antso ho an'ireo mpiara-miombonatoka firenena vahiny, fikambanana iray samy pirenena sy fikambanana tsy miankana amin'ny fanjakana ary ny fiarahamonim-pirenena mba andefa mpanaramaso ny fiadidina ny fifidianana azafady tompoko amin'ny makasika ny fifidianana zany na fitoatoerana ihany koa zany mba hiara-iasa amin'ny fanomanana izany fifidianana izany. Ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny ACM na aviation civile fa ankoatr'izay nisy ihany koa ireo fanendrena olom-panjakana maro ka isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanendrena ny talehan'ny radio-pirenena malagasy dia tsy izy zany fa ny zoky namana zoky be Tarcisius Rahelinandrasana. Tontolon'ny fampandrosoana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao mangetaeta fampivoarana ireo tanora ny Toliary tsy nisy ny fandarana sy ny fampiasam-bola noho ny tsy misy izany tao Toliary hatramin'izay na nisy ihany koa fa tamin'ny fomba tsy de mazava fa ny fanokafana ny basy Toliary fotsiny dia efa isany ampiroborobo ny fiarin'ny mponina ao Toliary ao matratratra any amin'ny 5,400 alina raha ny filazan'ireto tanora ireto no mety olona isitraka an'izany tombotsoa azo amin'ny fanokafana ny fitrandrahana atao ao amin'ny basy Toliary izany. Fa nisy ihany koa moa ny fandefasana tanora misa 420 nanao fiofanana tany ny rika tany Kenya tany manodidina an'ity orinasa ity hatrany ny 19 amin'ireo no mbola afaka nanohy izany ary nisy mihitsy ny fijoroan'izy ireo vavolombelona tamin'izany ka iantsony izy ireo ny fitondram-panjakana ny mba hiverenana amin'ny fanapa-kevitra amin'ny tokony amelana malalaka ity fitrandrahana ity. Eo amin'ny pejy fitaterana efa isan'ny noresahana tao amin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly moa ny makasika an'ity filoha ny filan-kevim-pitantanana ny ASECNA ity. Lany ho filoha filan-kevim-pitantanana ny ASECNA Afrika Madagasikara ny ministra ny fitaterana malagasy Roland Ranjatoelina. Tapaka izany nandritra ny fivoriam-be ampitain-davitra izay notanterahana ireo firenena mpikambana rehetra tao anatin'izany ASECNA izany. Ifarana ny 30 aprily izao moa ny fotoam-piasan'ny filoha teo aloha izany hoe ny voalohan'ny volana May zany dia tsy maintsy andray ny fahefana filohan'ny filan-kevitra azy ny filoha vaovao dia andriamatoa Roland Ranjatoelina nefa tsy maintsy mametram-pialana izy amin'ny maha-ministry ny fitaterana azy raha toa ka manana eritreritra ny tena hitazona izany toerana izany. Any amin'ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta indray zany ny fitantanana izay rehetra izay manomboka izao satria dia tsy maintsy anendry ministra vaovao hitantana an'izany ministera ny fitanterana izany raha toa ka hisafidy andray an'izany toerana izany ny ministry ny fitaterana amin'izao fotoana izao. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny vaovaon'ny fanatanjahan-tena mbola vonona anarina ny barea-ny Madagasikara ary hiady ny laharana fahatelo araka ny fampitam-baovao fohy izay ny fampiresahana tamin'izy ireo Omaly. Efa lasa ny azo ny toerana anatotosana ny lalao moa izy ireo amin'izao fotoana izao dia any Oran nanainga tao Alger Omaly izy ireo ary ny azo an'ity tanàna ny Oran ity. Vonona ny barea-ny Madagasikara aka ny laharana fahatelo tsara ny mahazo ny laharana fahatelo ho ny mpanazatra noho ny laharana fahaefatra satria dia fisaorana fotsiny ihany no mety ho azo amin'ny laharana fahaefatra ary nefa misy lanjany kokoa zany mitondra medaily mody izany ho hatrany ny mpanazatra ny barea-ny Madagasikara.
ankasitrako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny arditra eto amin'ity maraina ity manasa antsika rehetra hatrany anjo tsy tapaka ny faonarana rivotra mbola ho avy eto ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 10 ora mirary tontolo andro mahafinaritra samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lasy sy tompoko vavy. Ufankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Cola manolotra anao RDJ Musique Tropical Masculin Mietska Mon Amour Talou Wada Sioms Nathalie, Naël, Sitsota. After, Simitodo, Big MG. Apenar Konau, Daddy Love. Leila Fulamena, Dalvis, si DJ Pablo. Miudna, Samuela. Mandesazar, Fiduni Ira Nankavisnao, Amne SMS, Orange 032 32 00766, Na 033 56 00766, Si 034 34 00766, Code TML. RDJ. Tico, namako. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy rananina ny diran'ny rivotra. Tena sahirana be amin'ny masoko. Ela fa mitifitra lavitra be la mijery manova solomaso fa io ne mitombo raha vao tsy manao solomaso eto ambody machine lasa marina hoe isan'ny zavatra nampianarina ny fitazomana ny FDB anaty fampahalalam-baovao dia afaka mamaky afaka tonga dia miteny hoe zao no tokony foto-kevitra miaraka amin'ity fa na izany raha mila sovakiana ihany ny papier izay ny antony anomanana n'itony papier itony fa sahirana amin'ilay masoko dia tsy maintsy hijery maso tokony hanao solomaso alava koa moa zany le fomba fitenina mpanao gazety manomana papier nefa le izy ary ao anaty ordinateur oy mihitsy lay manomana écran oy mihitsy lay eny ary mbola aleka any fotrany tsy mety resy lahatra am'le miprezante vaovao dia telefôna nahita mihitsy ny amalerivo nahita mihitsy ny amalerivo ka izy sary eny no manahirana amin'iny izy sary manahirana amin'iny fa be dia be ny efa sampana manao gazety amina sary efa manana prompteur Fena tsy ampiasaina prompteur. Mbola vitsy manana prompteur. Aiza kosa? Mbola vitsy manana prompteur. Ny azo le télé atsy zao manana dia le télé anankiray ary fa le télé atsy zao tsy manana prompteur. Le télé tsy be dia be tsy manana ka. Fa na le anankiray le ary ara manana prompteur fa matetika tsy mandeha le prompteur dia lasa mamaky tablette zareo na mamaky ordinateur. Prompt. Ohatry hoe Donald Trump fa Trump ndray izy afa trompteur pamitaka be tsy vanina ny trompteur fa tena marina say ny zavatra tokony iomanantsika zany zao aloha ny ataoko hoe isika dia eo ny barean'ny Madagasikara fa eo ihany koa isika mpijery ary tsika mpanaraka aty Madagasikara aty ny barean'ny Madagasikara moa tsy aty Madagasikara zany zareo zao fa any ivelany any ny tsy fatako na efa lasany orano izy mbola tsy lasany efa lasany orano satria tany Alger le izy koa zany nisy fahasamy hafany koa le toerana angambany satria tany Constantine foana izy tao tamin'ny lalao fifanitsanana le apaifadalana taizany natao tany Constantine ihany koa ve sa tany Bavalio azafady zay mahay taiza natao lalao apaifadalana tany Constantine fa ny manasadalana no tany Alger Barasoany any la réunion fa tsy hoe kianja Nelson Mandela Nelson Mandela zay ny anarany fa mbola tsy nanoka akory le any Oranina indray le toerana farapitso indray anaovana le lalao fahatelo fa ny mbola
tsy nanomboka koa lo baolina dia efa menomenona tamin'ny terrain ny Sénégaly. Ohatra nefa niala bala dimy voalohany menomenona amin'ny terrain hoe fa zany tsara hono le terrain. Vao tsy nanomboka le baolina dia efa jatoko dia mahita hoe menomenona amin'ity arbitre ity satria io arbitre Tchadien io dia nanao fiofanana tany Sénégal. Zay na tonga azy arbitre international io ary dia tena miara makasary makamo be mihitsy mipôzy le fa niova tany Sénégal fa izy aloha zany tsika koa ngamba mety efa ratsiratsy saina foana fa hoe tsy zareo ve tsy hifanoatoana tsy ho lava ao foana satria olona afakalalala ihany reo fa tsy mahina fa baolina reny ozy roro reny natao hoe baolina dia raha indrindra fa ny akabeazan'ny Algériana nakatsika daholo dia vao maika mety sorisorena amin'izany izy fa ty zavatra tena teneniko zalahy marina hoe tena narary fo daholo tsika za isan'ny nahitany na le marary fo tiako tena hoe malahelo hoe isan'ny nahita ny arbitrage be dia be sy ny hoe tsy nijery vara mihitsy ny mpitsara fa tena miangavy ahako tsisy varany andao tsy anao insulte an'le arbitre iny hitady anazy any anaty compte Facebook ny any fa be lehibe ny opaborosy zavatra hita kosa aloha hoe manala le olona manalaza le olona fa atsika miresaka sehatra iratsam-pirenena eto fa tsy hoe bandy akama tsy revenao dia hopahopainany anao TFB dia mety hitondra ny raha iny amin'ny cybercriminalité dia mety hodidininy ny faniny fa ity resaka iraisam-pirenena ho natao teny gasy izy teny gasy izy raha dizeny amin'ny français hoe inona ka ty zavatra ny tany ity inona ary adika amin'ny teny français andraso aloha zao le olana mety izy mety hitondrana fe any amin'ny rarany ny vo fifaizina kafa dia zao ny zavatra asehony hoe za tompoko mena insulteny specta malagasy ny tadidio tsara fa efa nitranga teo amin'ny tontolo ny baolina kitra nanao le cri de singe fa voasazy ny stade kosa hafa mifakaiza amin'izay moa zany titrangan-javatra tena zany fa niteny le olona hoe babakotoko sady hoa le izy anefa ina moa iran'ny joueur amin'ny specta any anatin'ny Facebook tsy ny aloha zany raha za tsy dia manaiky zany loatra zany fa sady leo any eo ka DJ soratany ene na ka DJ le joueur anay kolona fa io bandy DJ ane fa alao foana fotsiny lamina io ange misy loharano vaovao zay teneny koa tsy officialy ka DJ ony cadeau déjà misy loharano vaovao zao tsy officialy tena veriko mihitsy tsy officialy manodidina ny lalao iny hoe fa somary nisy ihany ny toromarika kolaka hoe tsy akijery tsy mila mijery vara ka inenge hony tsy mahalava efa nisy toromarika nande tsy officialy ao zany vaovao zany fa resahana fotsiny hoe nisy resaka an'izany nandetany ambadika tany tsy mijery vara momba ny tenin'ny coach Roro misy resy dia misy maresy dia mahay maresy dia mahay resy zay ihany le satria tsy afaka anao iny nanao reserve fenao za aloha zany efa nalefako melony any fialatsiny fa zaho tsy afaka nijery an'io baolina io fa tena tsy maintsy asiako lalana ny toromasoko tena nakany amin'ny lalana makany amin'le toromaso afa maraina ny andro nijerijery an'le izy hitako fa nijereko daholo amin'izay le baolina zany teo amin'ny minitra fa 3:30 seconda dia efa nahazo fanafihana anankiray efa natahorana i Sénégal ary avy amin'le bandy le hoe Pape Diallo le izy teo minitra fa 4 dia nahafatany ny baolina ray iny ary mbola le Pape Diallo ihany ny vian'ny fanafitohinana tany amin'ny minitra fa 70 tany hoany na 5:70 zay vao niarindoha ny malagasy zay vao ohatrany ny foha tamin'ny toromasony zay ngamba vao hita ny zalahy hoe ohatrao zao nitondrana azy ary teo dia hita hoe maromaro ny baolina tokony tsaratsara tokoa ntsika tokony atao fiditra nanova zavatra nanova endry dalao ny fanalana ny Rakolona sy Tsiry ary nampidirana ny Carlos Stendry nanova zavatra zany ny satria lasa tsy mahafantatra n'ilay mpilalao tsony ny Sénégalais hoe izy amin'izay reto bandy miditra reto fa teo amboalohany dia nanao zay nanirena Rakolona sy Tsiry i Tsiry moa zay manana n'ilay fahazara miakina amin'ny adversaire iny rehefa mandray baolina nandritra ny lalao 4 nandritra ny lalao 3 no ny afinetany dia tsy nazony foty foana zay zavatra zay satria azo tonga zany fa tamin'iny andro iny isaky manao fikana Maradona isaky miankina isaky ny mandray baolina Tsiry ka miankina dia avy hatrany dia mitsoka ny arbitre fa foty
tsoka ny arbitre fa foty velena kely ny arbitre tsy maninona le kadije cadeau de jeune fa le volon-koditra aza resahana tena tonga de miteny aza resahana le volon-koditra aza miteny le opahitako tamin'ny volon-koditra ndesan'le roa le opahitako tamin'ny telefônina omaly tamin'ny Facebook omaly tena teny gasy mihitsy le izy fa tsisy resaka volon-koditra na iray ary fa tena misy nanompa tamin'ny teny anglisy de valiny le ry de nisy nanompa tamin'ny teny frantsay de valiny le ry ompa le izy fa tsy teny keto le ompa mivaliny tamin'le izy teneny fa zay de tsy maheno zany zay maheno ana amin'ny teny rasy de tsy vanina teneny fa tsy ny ompa fa zay raha voe merde ny tainomby iny dikan'izany alora zavana resaka fampianarana ty onjabe ty misotra le fanabeazana tainomby ary mbola bouse de vache tainomby tsy batay raha ny bouse de vache zao misy tezitra be mihitsy avy teneniko zany aloha fa fampianarana ty zany ty azambana lalisa mihitsy raha coach zao le zao miantso aloha ahoana ihany mbola lasa mibandaka mafatraumatisé amin'ny raha izy izy ty raha atao fandaharana atao manalazy ohatry zany na hatramin'ny raiky ambin'ny tsy tapitra mihitsy fa le resaka baolina teo zany ny zavatra tokony hotohanantsika zany de hoe ahoana ny fomba handrombahantsika ny laharana fahatelo ny ao anatin'ny vola omen'ny kafy raha tsy diso tao tsy misy laharana fahatelo fa ny quart de finale mahazo 500 000 zay manao demi-finale mahazo 500 000 dollars ny équipe miakatra demi-finale mahazo 500 000 dollars raha tsy diso fa ny laharana fahatelo ohatrany tsy mahazo ao anatin'izay ny finaliste ndray kosa dia mahazo 800 000 dollars fa ny champion ny équipe championne dia mahazo 2 millions de dollars sa ohatriny izy iny ie ao avoty ohatra mahazo 2 millions de dollars ny équipe championne zay vo tena ampijery aloha zany dia ny sarinareo mijerenio zany satria za sy mipota sary fa sady afaka be indrindra le fanampianany olona foana mba hijery ny zavatra mahafinaritra tena ilaina satria tsy mbola nanao demi-finale anazy foty collectif hoe international zantsika ny olana kely amin'ny akabiazan'ny olona zany ny aina anazy kehitriny de zao teo sambatra hatramin'ny farany izy de ny faniriny heveriny fa tonga de ho tanteraka efa tsy tanteraka avy amin'ny alalan'le barialy izy ny apahanao fa tsy nyrehetrarehetra kory satria ny rehetrarehetra zay efa mahay malala-tsaina sy apahintena mijery tombolo tony efa tsara zay itsika zao ohatra hoe manalamba de miresaka tsika eo mpanahazan-damba ny tena zava-dehibe de ny lamba maina sy ny lamba madio fa ny atsika ny zavatra raisitsika de ny resaka ataotsika eo mpanahazan-damba no lasa zava-dehibe am'le izy zany hoe ny fomba akana revy ny fomba akana fafinaretana ao anatin'ny mahalala ho an'le izy indraindray lasa adino fa mieritreritra no sambatra avy hatrany maka ohatra raha misy bandy mikoty sipa de le bandy mikoty an'le sipa amin'ny atoandro de rehefa mba miteny le sipa manao fotoana rapitso de tokony efa hifaliny rehefa rapitso manao fotoana indray rehefa mba afaka manaiky mandeha mihinana yaourt sy gâteau le sipa de efa tsara de afaka herinandro afaka mampiaraka ny ambadiky ny alliance mety afaka tapa-bolana vao fanoroka mety afaka ray volana vao mba afaka manafosafo kely ary rehefa afaka 3 volana zay vao mahazo ny fanirian-dehibe fa betsaka loatra amintsika no te hazo fafinaretana aingana ka alefatsika mankany amin'le ekipa-pirenena baréaly izy indraindray satria betsaka misy tokoa zany rehefa hita ato amin'le resaka arbitrage sisy le arbitre ne zany fait d'arbitrage le izy raha ny toetrany moa eo ampanaovana ny arbitrage ka momba ny Sénégal izy anazy zay fa hitapirenena ny zavatra mitranga de anjarany tsirairay no mijery le izy na ny kafy mijery le izy fa isika le torapotsika le fahasambarana tsy azo alefatsika mankany aminy anilihana an'le izy hoe mety hoe arbitrage ekena fa nisy coup d'arbitrage ny tamin'iny lalao iny azo lazaina fa nyronirona kokoa fa io olombelona ohatran'ny arbitre rehetra ao io de zay mahazo fafinaretana le resy de mandeha mijery baolina indray amin'ny zoma de atao indray zay mba andraisena ny Niger fa isika indray koa nefa aloha ohatran manokana za koa nyresaka tamin'ny roro talohan'ny fotoanan'ilay resaka mpandeha kama manko hoe sarotra ho andro roro nge mieno hoe jereo le dia loatra io sy lo roro hoe amano hoe
ay misaotra tokoa fa tsy mbola nijereny iny tokoa zay fa aleo jereny tsara am'izay iny amin'io sarotra koa no miteny hoe io ara le fa niteneniko ane de mbola nampidirina ihany izy moa le ray le tsotony kokoa fa manjary mampalelo le ry satria na ny ray aman-dreniny ara mety mba malahelo ihany maheno azy voatonontonona hoe tao amin'ny raiky rovaka zay mba toro-hevitra sy mba toe-tsaina malalaka hoentina mijery ny zavatra tahaka nytony makafa finaretana makalesona makafia de mampitany hafalinana amin'ny olona de manantena ny manaraka indray sady misaotra mahay misaotra ny ampaha-pifaliana sy fahasambarana efa nameno rosy ny ekipa any zany makasitraka fa zaho aloha amin'ny tena hoe rehefa milay de torahana voninkazo tena ny voatra ranganina tena ny voatra za efa nanaraka azy efa hatramin'ny voalohany fa tena ny voatra be ary bandy niezaka zany reny ary nikotrana rehery teo tadidio fa ny mikotrana de misy ale atao hoe travail personnel zany hoe tokony ataonao foana zany na azakazaka fotsiny ary ny mikotrana tsy vitany eo ambony terrain miaraka amin'ny coach ihany fa misy kotrana irery ataonao irery zay nge mahatonga ny Neymar sy Messi sy Real reny manamboatra terrain ao amin'ny tanànany ao an-tranony za koa manamboatra ao amin'ny anaovana tira anaovana zavatra ohatr'izany rakolo iny raha araka mifampitany mpanazatra de 50 tira chaque fois isaky ny entraînement 50 fotsiny zay zany izy isaky ny entraînement misy en séance de 50 tira eo zany tamin'ny andronay fa mila rangaty za zao tadidiko ny anara lesy na aloha tena mbola tsotra 5 za mantsy isy mba nianatra ny nandakako France ihany fa resaka kely ty tontolony social ty aloha zay misy moa zany efa mafisina anaty dokam-barotra rehetra any fa raha mpitso amin'ny folo no anaovana ny atsapaka na ny tirage-n'ilay trano mora eny Ameritsy Atosika eny misy 200 na 320 logement no hozaraina amin'izany ireo zay nafeny fepetra no ny hoe fa nandefasana SMS isaky ny findayany zany nandefasany SNVH na ny secrétaire national medidiny fonenana vaovao zay tompony andraikitra amin'ity fizarana ny tranomoro ty ireo zay nafeny fepetra ka efa mivoaka peta-drindrina no nahazo SMS zany hoe aza raha ohatra zany ianao ka tsy nahazo SMS aza mandany fotoana mandeha intsony manatrika an'le tirage fa tsy ao anaty lisitra ntsony zany ianao fa erika efa nahazo SMS Francis efa nahazo SMS Bozy efa nahazo SMS ireny na ny solotenan'ireny olona ireny no mandeha manatrika an'ilay tirage raha ohatra kosa hoe nanao dossier bangaliza ao amin'ny fédération malagasy ny bola kitra efa nahazo FMF nahazo SMS rehetrarehetra reny asindra Francis zay am'le badapadalelany roulière koa fa tovy ile zany aloha ampina farazavana fotsiny ny bandy akama teo hoe le olona nametraka dossier no anaovana antsapaka fa tsy hoe ka nafeny fepetra ao zany zao namena an'iny dossier iny fa matoa tsy nahazo SMS tsy nafeny fepetra za fa tsy le Niger reto ve resiny Barea le enina sy ray le mandeha enina sy roa de mbola Niger any resy 5-0 resiny Algérie 5 ohatra de mbola Niger any le tsy nahafantatratsika na baolina ray raha tany avarika 10 eto azao vao mijery tamin'ny 1961 resiny Congo tamisa folo no tsy misy Niger izy zany tataka foana zay manao izy zany fa mba nandresy an'ny Mauritanie izy tamin'ny 12 octobre 1990 fito sy ray mba nanataka kosa izy teo rehefa ela mihitsy zany le resaka famatahana areo lalao reo mpanataka daholy tata Niger François de avy vangaindrano idikan'izany mba tadidanareo moa natonga amin'ny fitenenana hoe ray sy masy valo ay misy olo hoe tata François premier ray masy valo ray minitra sy valo seconde fa tadidalisa miforonana zany fomba fitenenana zany tantara tao amin'ireny amin'ny ray ora sy valo Michel Zimbabwe ka aza ty Saint Michel Zimbabwe natonga an'le hoe ray masy valo sy ray le baolina tamin'izany fotoana zany iza nandresy maty tsika fotoana zany maty sale maty tsika izy fa maty sale ray minitra sy valo seconde tamin'izay fotoana zay le nisy baolina maty isaky ny 9 minitra tohizo ihany resaka zay ny makasitraka anao bandy akama mampatsiahy zany tantara mampalahelo isan'ny tantaran'ny baolina kitra teto ny fandresena be indrindra vitan'ny ekipa pirenena malagasy teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra dia nanoloana ny ekipa pirenena Seychellois
nanolona ny fahandresena be indrindra vitany ekipa pirenena malagasy dia nanolona ny ekipa pirenena Seychelles nandritra ny lalaon'ny nosy tamin'ny taona 1990 enina no aotra zay lalao fanitsanana teo firy le taizany taty Madagasikara dia mbola niverina le sarotra dia amin'ny taona 2024 mbola ekipa pirenena malagasy ihany no nanamontsana ny taremaritra satria raha tambatra ny isa dia 12 no iray izany no nandresen'ny malagasy ny Seychelles nanao nandroso sy ny verina le teto tamin'ny latsaky ny 13 taona ny Seychelles hatrany zany no nangalatsika record na but marqué ho an'ny ekipa pirenena malagasy ary tadidiko izay baolina 1-0 tamin'ny senior zay misy olona propose anao hoe izaka ny zo pirenena Seychelles tsy mazoto ao ny Seychelles nge za zany tehan'olo-kevitra ny Seychelles hoe miezaka be nareo manao baolina tsy mahay reo fa ny Comoriana sy Maoreo mahiteny gasy za tsy mahay fiteniny zany anga mbola tany aminy tsisy teny Seychelles fa manao teny créole anglisy zareo anglisy ny Seychelles raha misy 11 départ tonga de voniny eo malagasy io fa tena mety risihindra le rony naturalisé ny tonga de risihindra le rony tena taire nga fa petafanay zay va volanay va tsy hoe petafana petahana fa tsy petafana ny petahany sotratra ramse Daniel za zany mba mangataka fanazavana mikasika ny RDJ mozika aiza no mankaleha meny efa nandramanao ve ny twisterany KFC eritrereto anie akobe malefaka aoka izany ao anatiny nefa mikarepoka ery ny ivelany miaraka amin'ny salady sy voatabia mayonnaise matsiro be izay KFC ihany no manana ny tsiambaratelo ny fanaovana azy izany rehetra izany nofonosana tortilla mafana tsara tonga avy makafy ny twisterany KFC ilay roulade matsiro be mapiaiky ny rehetra ao amin'ny KFC irery ihany KFC. Manatalenta dia manolotra formation professionnelle ho anao izay linany amin'izany toy ny formation pour téléopérateur ho anareo izay maniry ny asa amin'ny centre d'appel mandritra ny iray volana ny fiofanana raha te hafeny teny frantsay na ohatra ny vazaha miteny 2 volana ny fiofanana ary miangy amin'ny niveau anao no hanomboana ny formation ny 9 févroary ho avy izao ny fidirana ho an'ny formation langue française ny 7 févroary kosa ny fidirana ho an'ny formation pour téléopérateur raha mila fanazavana fanampiny dia atsoiny laharana 3404 461 34 na mandefa afatra miafina amin'ny page Facebook Manatalenta toerana Talata Maty en face de Forme Plus. Manatalenta dia manolotra formation professionnelle ho anao izay linany amin'izany toy ny formation pour téléopérateur ho anareo izay maniry ny asa amin'ny centre d'appel mandritra ny iray volana ny fiofanana raha te hafeny teny frantsay na ohatra ny vazaha miteny 2 volana ny fiofanana ary miangy amin'ny niveau anao no hanomboana ny formation ny 9 févroary ho avy izao ny fidirana ho an'ny formation langue française ny 7 févroary kosa ny fidirana ho an'ny formation pour téléopérateur raha mila fanazavana fanampiny dia atsoiny laharana 3404 461 34 na mandefa afatra miafina amin'ny page Facebook Manatalenta toerana Talata Maty en face de Forme Plus. Tranmora 320 logements imertsy atosika amin'ny zoma 3 févroary ny fisarihana na tirage au sort ho an'ireo izay hisitraka azy atao eny amin'ny Brown ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika na ny SNVH Anosy manomboka amin'ny 10 sasany maraina ireo nahafeny ny fepetra tamin'ny atota taratasy ka voasoratra ao anaty lista izay afaka jerena eo amin'ny Brown ny SNVH Anosy no asaina anatrika izany na koa mandefa soliteny. Tranmora 320 logements imertsy atosika. Ho fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao RDJ Musique Tropical Masculin Milamina sokafy ny fonao JS Twins Rarakivi Ise Saida Siri
Goma Eljo Nanunuf Arian Joy Artisan Skies Sima Fui Boy Black Mandesazar Fitumi Ira Nankafiznao Amine SMS Orange 032 32 00766 Na 033 56 00766 Si 034 34 00766 Code TMV RDJ Tiku Namaku Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ Amfiry amin'ny valo sasany zao afaka miditra mivantana nareo siatra ho antsika mpiantso dia araroty dia mandray anareo ampanajana izahay tompoko aneonareo izay hevitrareo tsy voatery ny resaka baolina kitra Jeanne fa hevitra maro lokony atsika ndao afa-tsy ny hoe manala baraka sy mamoron-daina anaran'olona sy zavatra tsy fanarahana eny ary tompoko antso voalohany iao arahaba tompoko salama tompoko miraba tompoko miraba ray aman-dreny Zokira Bozy dia miraba amin'ny Francis miraba Zokirika miraba Barikama miraba Manaresa miraba tompoko toany alavitra eny tompoko nena zahatra tiako lazaina dia zao hoe aloha tonga dia barena eo mihitsy aloha le resaka manakiana mandatsa na metsiny misy lalao ray izay ataontsika hoe zavatra tena lalao farany izay goavana dia tena andrandraitsika dia mipetiana toerana fahatelo arina fahatelo zany andao averina ohatran'ilay teo indray toany omeo hery omeo onde positif ozy izy Zokirika izay alefaso indray le izy ajanono mihitsy aloha le tatatita be hoe patati patata iza ny diso iza marina izy arbitre ianina aloha amin'ny mihitsy aloha zany adino ihany fa andao aloha raha ohatra sika tia azo vokatra tsara dia andao aloha tohanana indray aloha rehefa vandy ireo zay za zahatra tena tiako lazaina zay fa zao alefa farany maria rehefa miara amin'ny raha iny tsika mitondra mbavaka ary miara manohana hatramin'ny farany fa ajanono aloha le hoe kontraka lohana ataovy andra parenthèse daholo aloha zava zahatra angatahako amintsika rehetrarehetra na ampieno na atsika mpanentana na atsika mpanohana rehetrarehetra dia zavatra teny kely anizoko Francis telo hoe tsy mahazo vola ny larina fahatelo mahazo $500 larina fahatelo Francis zay fa dia miraro soa dia alefa daholo ary efa abizara tsy kivikivy zany ianao fa mety nisy tsy nety kely tamin'iny azo arenina alefa bolo reny zay fa makasitraka atsika menakamy mizaro soa makasitraka tompoko ny fiatrehana ny lalao raha pitso no andao hifotorana ary avelao any aloha le tsikera samy na kasitrahana ianao aloha miaraba daholo gona isany raba tompoko salama tsara daholo any tia tsy nanana dia no miantsy ho an'le hoe azakianina tianina manitana atsika malagasy zany reny aloha vitan'ny zalahy efa nitondra fahaliana izy atreo tamin'ny tantara mbola tsisy tonga atreo zany fa raha tena mpakafy zany manohana foana fa ahoana mola teneniny rika fakimaly eny resakaiza mmpandresy dia re manakia an'ireny daholo resakaiza mmpandresy fa ho anay mpakafy zany efa siera zay efa nazika miosy zalahy na mbola horeto indray asana ty vava amin'ny 4e place hoe zay efa faly miteny zay rehefa hoe mety ampotoanana eny fa ty mavalerony fa courage ho azy zalahy dia ho azy zalahy andra hoe miainy zalahy am'izao courage litany bakasitraka amin'ny vitalizany mety moral naovana amin'lailay kokoa amin'le 3e place re tia nataony zalahy reny da sira hoe professionnel re tsy taitra mivavany specta eny tompoko ao anatina hoe fanakianana aloha za mahita hoe vitsy ny gasy manao an'izay hoe fanakianana zay fa ny akamaroany gasy izay mahafinaritra an'le izy zany akamaroany gasy fa izy tena
manohana daholo mihitsy ary nankasitraka daholo. Allô? Miaraba tompoko. Fa resaka kely an'le zalahy fanakikiandreo tena olona dinganaka mihitsy ireo ray nivozy tsy lava anazy valina ita makany Sénégal any rahaka Sénégal normalement koa le tsara raha tsy hijery varako ny vara rehefa 230 mikapoka vasotonareo vary ny tenenina vatsy var fa tsy vary aloha zany mitondra fampiomezana ianao makasitaka ny fanakianana mby amin'ilay lazaina teo hoe familiana ndraiky tsy fahafatesana. Marhaba tompoko. Ibandika mity mbola io hitanao mba mangataka fanazavana kely isonay 320 logement firy moa zany sariana amin'izy io sa izy 320 amidy 320 zay le izy zay le ho sariana zay 320 logement zay de 320 personnes zany mahazo anazy mazava ho azy moa zany na tsy personne na famille eny personne zay nafen'ny dossier moa zany fepetra. Ok makasitraka ndato ampary rapitro malagasy rehetra mila mivoaka daholo ndray rapitro satria tsy maintsy victoire io tsy maintsy fandresena io tsy maintsy marina ny anao tsoika makasitrako anao ahoana tsara hoe 200 isana trano zany allo marhaba tompoko salame yo anoana barea entoko alefa barea engany mba maheno zareo maheno ny radio atsika zareo any tany lavitra anazy de manohana anareo zalahy eto foana zay na inona dingana efa lehibe mivita anareo efa nampifaly anay nareo misaotra anareo makasitraka de mitombo amin'ny avy indrindra zalahy okay sura be mihitsy mandeha amako mahafinaritra anazy zany ana de vieko zavatra otrana zany ahoana ny revenao azy aloha sabokely ny ana le manetana mihitsy na inona za nge ho aray mibozy tantara tamin'ny taona 3 sy 7 tantaraiky Allo? Marhaba. Salama tompoko. Allo? Entoko, mienonao. Sao dia tokony vonoina radio anao raha akaiky radio ianao. Radio ty aminay Zany misy anao e. Zany misy anao zany. Ay Thomas. Ay. Ye, hitanay mihitsy ny reny mandefa. Raha tsy fatao efa jeren'ny. Fokely loatra ny resakareo avy Thomas zany. Ay vita vita. Manaraka ndray ary. Allô, Rift io? Ieni tompoko. Mbola vera Francis? Vita soany alina ianareo raha ao amin'ny Rift ao de alefa barea aloha ny atsika de zao raha mba hevitra ny tsiry ty mba ampitapitaina aminareo io barea io zany io no agnarany efa manambina asika amin'ny sport zany de maninona moa ny asika malagasy raha mba atao hitanao ohatrany ny France zao ny fransay ninona mpanao sport mandeha eo coq sportif ihany azy na les bleus marina zany de maninona ny asika ninona raha sport mandeha eo mba atao barea dolodolo ny anarany fa tsy mamoro ny asika rehefa rany de misy an'izao voalavo hoe maki ho tafidy aby ny anaram-biby fa barea zany mba efa manambina asika de aleo mba atao amin'io raha barea dolodolo nampanao petaky de mitondra signy amin'ny barea de zay ninona zany sport ataosika de alefa barea ohatra ny Afrique du Sud zao springboks sa diso angambany ohatrohatran'izay de mirahasoany barea rangasika fa io ny asika tsotra besaka fanirianao amle hoe marina mihitsy zany hoe sasamy manana ny anarany hoe tokony anarany ekipa pirenena ray fa ho an'ny sampam-panatanjahantena rehetra fa io koa nge ohatran'ny afrikanina tatsiny koa nge hafa ny anazy ny anarany ekipa pirenena allo
ia ny maki manokana zao a misy dika ny fanalavana an'io maki io a natonga ny tokam-pirenena natonga ny malagasy marobe. Tompoko mitenena miainonao zay miainonao zay tompoko tsy miaina raha tsy azony an-tsaina hoe tsy miainonao zay mahainonao nge zay efa lasa tapaka Allô? Ien tompoko salame salama daholy tsara na izahay aty Betoka aloha dia tena manoana barea zato isan-jato satria aty aminay miomby aty Betoka misy miomby a dia izahay aty Betoka dia zato isan-jato a maraka amin'ny écran géant be ao amin'le placen'akora dia io zany baolina boribory a isorana vetabe nareo namanana RDG rehetrarehetra isorana vetabe ny naman'ny coach Roro a ao koa gotsy any alavitra manapitapita an'izay izy a isorana koa rakapy dia io zany ny antsika dia toanatsika io na resy na tsy resa dia atsika dia manoana an'le telo mizoky be teo hoe rehefa bareary ka dia bareary travarany a satria tsika slogantsika dia nomby a no ananatsika ny arenatsika ty Madagasikara dia merci de courage daholo sady le izy zay ratsiratsy fanahy baria io mety afangantsika amin'ny passportny kely mahakasika ny zay koa dia manam bare hatramin'ny farany manentana atsika amin'le akanjo maitso mena rapitso mbo mariky ny fanamariana an'izany a dia miombopotsika menakavy fanamariana kely bandekama ohatrany tsy mara-baovao ny tena nay anao mba mpanao gazety ihany ohatrany hoe misy asa natsao na tena marina fa hoe ohatrany hoe misy fiatoana kely ny resaka opération téléphonique manomboka rapitso jirama zany hoe na jirama ohatrany sahana ia ny fandoavana fa relevé rehetrarehetra zay anina amin'ny jirama tsy rapitso ny anina amin'ny 10:00 izy zay ohatrany hoe manomboka le 3 manomboka amin'ny 10:00 ie fa ndaso jereva tsara le taty apatsaifoka anaty fampalalam-baovao rehefa avy eo fa ny resaka jirama zay ka ia fa mba ilaina afantarina ihany mantsy ho an'zay manao le carte prépayé le prépayé reny a mandehana alohan'ny mandehana androany recharge ny ianareo sanatria tapaka ao anatin'io fotoana io fa zay le izy isan'ny voakasika zay le zavatra iny fa tsy tapaka ny Facebook sy ny tariny tsisy any mihitsy ka tsisy mba hijerena ny momba ny bare eny ary fa dia misaotra betsaka atsika dia maka irenareo ao e zay ato tapaka sy namana misy magadaka ny ilana tabian'ny grain de vie ato ndrasy efa nisy napatsiahy zay ndrasy tononinay rehefa avy eo miaraba miaraba nareo rehetra miaraba tena tsy afaka ny antso mihitsy satria seposepotra noho ny adidy rehetra na dia ny baolina sy ny ohatr' izany raha fakomaly sy ny maly dia androandro mba misy temps libre kely dia miantso anareo mora no miteny tena mora no miteny dia mora no manakihany fa rehefa eo aminao le zavatra atao dia izay le hoe manaova aloha dia vitan'ny olona fa tsy fiambona sanaty mivavaladiny lela fa ny tena mba ny lalao ary anisan'ny lalao mandritra ny fotoana maharitra dia mahita tsara mihitsy tamin'ny andronay nisy ny atao hoe coach dia misy ny atao hoe entraîneur dia misy ny atao hoe mpanabe ara-tsaina nisy daholo zany nisy daholo zany tamin'izany ary amin'io bary io koa mbola nisy an'izany ao dia io zany hoe misy teny malagasy zay mahafinaritra loatra mihitsy le hoe ny maharesy tsy tokony hobiana ary ny resy tsy tokony ho akoraina ny dika zany le izy hoe raha ohatra ka navita an'ireny ny ankizy fakasitrahana ny tokony atao fa tsy mora tsy mora no miatsika an'ireny mora daholo ny miteny hoe ianona kosa raha tsy navita ianona tsy navita faratra eo aminao le toerana navita ve ianao zay fotsiny zany no tokony andraisana an'le izy dia amin'izay mba samy mipetraka amin'le toerana tokony misy azy dia makasitraka foana sy ny fampaherezana ny fanohanana foana za
tena miresaka tamin'ireo nandritra amin'ny fotoana maharitra dia anisan'ny tena isaorako azy mihitsy ny fahenjeny namaly tamin'ny fotony ny mpikitra malagasy sy ny vahoaka mpanaoana rehetra hoe reny ny vita tsisy fanomezana tsinona amin'iza fa izay vita dia isaorana an'Andriamanitra dia miandry ny lalana fahatelo rapiditsika dia mino fa azontsika eo dia mirasoa. Olona resaka teo mahakasika ny hoe mbola tsy nisy ny ekipam-pirenena malagasy tafakatra amin'ny sehatra avo toy izao. Allo, marahaba tompoko, salamy. Eny tompoko. Ty moa zany dia alefa barera foana fa misy tsika tsy izaho moa zany tsy dia adepaka le pense unique fa hoe makalesona izy rakoty dia misy an'ilay hoe aparato miaza manodidina baolina ny tiako resahana. Misy an'ilay hoe manana dimy voalohany aloha zany za tsy makasitraka hoe tokony tsy resahana, tokony resahana dimy voalohany momba ny hoe zao ny zavatra hitsanga ny rehetra rehefa milalao match international ohatra resa-bola hoe nareo dia tsy maintsy misy ny contrat aza raha satria mantsy any amin'ilay aparato karaky ny teny ragoty zany mety misy miteny hoe vahoany le timy mahazo contrat fa za tsy mahazo tsy eritreretiny ilay izy fa any aparato ireo mila resahana dimy voalohany hoe tena misy situation ohatran'izao mety misy mahazo contrat sasany tsy mahazo mety misy vola mbola valala eny an-danitra dia efa misy midongy hoe ataonay an'izao le volo azo hoe Facebook asiana sira hoe ty atao any amin'ny tasy ny mijery le zavatra rehetra atao anaty Facebook moa tsy mijery Facebook hoe ihany na ohatran'izao tokony misy mandanjalanja satria misy fiandrena ao amin'ny match anatintsika na tsy tia dia faharoa koa moa zany le teneninareo teo tokony manana teknika maromaro tsika le pasipasy iny zao ohatra hoe fa hitan'ny Sénégal nanaovana azy nijereny ny match dia tsy fantako hoe mbola misy teknika hafa noho le pasipasy reny hoe any paosiny roro satria raha vao iny pasipasy le tranon-kany iny foana ny ataontsika dia efa jery match ary le rony dia efa dio dia zay fa dia alefa foana bary fa lesona moa zany amin'ny manaraka aza menamenaka amin'ny resaka an'ireny zavatra makasitraka tompoko. Makasitraka tompoko. Zavatra izay teneniko teo mahakasika ny hoe ekipam-pirenena kotra ny bary efa tafakatra amin'ny sehatra ambony aza dimy fa ny zava-makity Madagasikara zany efa niatrika ambony eran-tany. Allo, eny tompoko. Allo, eny tompoko. maheno Tonga dia mitenena tsara. Allo, tonga dia mitenena. Hitanao za ona mpandeha kama hitanao ny anazy zany nieritrereto ny amin'ny resaka baolina hoe resaka hitanao taminareo nanao tamin'ny Côte d'Ivoire tsika naresin'ny Côte d'Ivoire 0-0 tsika dia avy be ny orana dia tapitra amin'ny baolina dia naverina amin'ny baolina dia aveo tsika nanao taminy ngamba nampisaiko baolina lakamisa inona dia miverina lahy dia aveo izy natoa dia resiny indray tsika resiny tsaiko tirofeto tamin'izay tsy tadidi fa izao amin'ny baolina tsika amin'ny rapitso reo tena tendry hoe tena hoe lalao baolina zany gasa raha mbola hijery baolina fafinareta amin'ny maso ohatranay ty baolina daholo dia ny anahy tonga dia composition no meko abdiro ny tendry abdiro dody kely abdiro tsiry taksa zahoa dia raha hijery baolina ny gasy tonga dia zany ny baolina tonga dia fafinaretana amin'ny maso tonga dia hitatsika eo fa tonga dia mitapy ireo Nigereo rehevitrako zay fa tonga dia mitapy ireo Nigereo raha dia zay ok. Makasitraka tompoko. Amin'ny foloraly fantsiana kely fotsiny resitsika raina ohatra ny Ivoirianina tamin'ny lalao voalohany izay notanterahana ny asabotsy tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy naverina lahada ilay baolina noho ny ora mikija tamin'izany mbola tsy mipetraka ilay lalàna hoe valambefapolo ora tiarina fô petraka foana moa iny lalàna iny fa tsy narahany. Eny tompoko. Miraba tompoko. Allo. Salama tompoko. Ty tenenesa dia hoe le mikoko le mikoko. Tenenendavaka ianao. Allo. Eny tompoko. Mandeha fa mafimafy. Le mazava iny le manakena araka le fanampiana ny le gasy ohatry hoe rehefa maty ohatra ny gasy dia tsy hoe mafimafy kely. maty misy na mitavo. Ohatran'izay
ohatran'izay le faharetena hoe tsy mazaka an'le alina fa mialitia zany fa de mbola misy an'izao indray de neny goteo marina le amin'ny goteo mila mahay mijery an'le zavatra satria raha vao tsy mahay mijery an'le zavatra marina de lasa manakiany fa raha tena mpanao baolina zany ianao de mahafantatra hoe raha vao miakatra faha zany no miaraka raha mikipa zay tsy maintsy atao matatavatra zay aloha de misy ova kely fatara le izy mankasitraka makasitrakanao a fandekama to izy le izy fa ny ladana mbola tamin'ireny tsy nampiarina moa le lalao hoe lalana hoe valambe efapolo ora aoriana vao tokony averina le baolina fa ny ampitson'iny avy hatrany dia naverina le lalao dia resy telo ray ny scorpion de Madagasikara tamin'izay nanoloana ny elefanta ny Côte d'Ivoire zay tamin'izany ry baka io ny mpilalao nalaza tamin'ity maheno salama asaika ame courage kely any zalava football eritsika fa rehefa resy de resy aloha de manarina tsy maintsy azotsika avao nefa courage de resaka manaraka teny an'le mpiarabily le tao Antananarivo zany vitanareo manomboka eo amin'ny 30-67 mandrapatongeria amin'ny akasina amin'le lalana ratsy be io mailo rehefa mandeha eo na tomobily inona inona fa tena misy bandy mangalatra mandroby eo amfiry de jeren'le polisy fotsiny nefa polisy ao vato be misy 7 sa 10 victime nefa efa isan'andro tsy latsaka ny firy de mba manainga ny tompona andraikitra mihitsy tokotokony amfiry izy manao zay ro mpanendy maly ny tanay maly zao automobile tondratondro amin'ny gony amoroa atoandro de misy mianka le tomobile ao aoriana de manolotra entana le tia hoe de ny olona koa mijery daholo zay zao mba saika miarika izy de mivoaka le sabatra lava lela biardala de tsy sa zay zay fa mirary fo lesy barea izany yo makasitraka tompoko zany mpanendaka eny amin'ny 67 zany jereny polisy fotsiny le olona niantso teo jereny satria ny sabatra miaraka inona no tao araba tompoko salame salama tompoko salame da miatrika tapatapaka le feonao ohatrany hoe milatsaka de miakatra tapatapaka ange tsy maheno tsony zao izahay de tapaka angambiny aloha pandekama mbola miantso ny série pandekama misy mantany ihany keo tsika ao anatin'le hoe RDJ mozika amin'ny télé miaraba tompoko allo eny tompoko salama allo mitenena salama tompoko tsare saky anao hevitra azafady alefaso allo asehoany hevitra ao mahakasika an'le match ny Bariata amin'ny demi-finale ny zavatra tianambara tompoko de miaraba ny ekipa malagasy aloha tonga tamin'ny tanjona tsala amin'ireny ary faharoa manarak'izay de mbola mirary soa ny mpanazatra sy ny ekipa rehetra sy ny membre ny fédération mba ho tonga any amin'ny tanjona avoavo kokoa noho ireny de mirary soa de makasitraka tompoko makasitraka tompoko soanao ihany koa zay alefa barea efa barea efa hoe bareko barea barebe aisa tsy naposiko ohatranko le hoe maki no izy zay ny teny malagasy fa tsy maki zany maki ale girafe fa tsy jiry fa inona ary le izy Sénégal fa tsy Sénégal sotranao bandekama zandray tompoko de tsy mpitonina Sénégal zany fa Sénégal foana ny hatramin'izay izarage Sonagal nazo io ranga lolopotsika amin'ny Sénégal tamin'ny andron'ny vazaha ny bodo Madagasikara ty maly maly ty nefa saikeo resahako inona zao zany maly ty nefa saikeo resahako hoe nisy efa fionana rehetrarehetra hatramin'izay efa fionana fany
Nininanantsika tamin'ny sonagaly iny ny fionana inefatra indroa resintsika de indroa nanaovana ady sala ny faharesentsika voalohany tamin'ny sonagaly de telo oatra ny faharesentsika fahatao tamin'ny sonagaly de roa ny oatra ary ny faharesentsika fahatelo tamin'ny sonagaly de ray ny oatra fakazanitsika. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé dans la voiture, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Nareo ve hijanona sa hiaraka aminay ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 12 febroary 2024 amin'ny 3 folakandro miaraka amin'ny Mahaleo otronyndreo taranaka ny tapakila fanzone prévente 7 000 ariary azo jifaina amin'ny hektaraka tapaka Caribotel Analakely Créateur Service King Mahamasina famandriana Ticket Place Masina jiro sy feo miritsika média officiel RDJ panoana officialy THB Orange. Maninona kindry? Malaky mety misy lavaka ny nifinao. Karino anaran'izany? Fa misy fomba tsotra iarovana ny nifindry. Rosio indro isan'andro miaraka amin'ny Colgate dia ho fona ny kary. Rosio maraina hariva amin'ny Colgate ilay tena mety. Ie, ny lavaka amin'ny nify dia marary be ka aza adino ny zava-dehibe. Rosio ho nify salama sy mety miaraka amin'ny Colgate. Ka ahoana ho indry? Rosio isan'andro indroa ho tsara ny foko. Rosio Colgate miaro tanteraka ny ativava omeo azy anio ny ampitsy fenitsika. Ny Park View Investissement dia faly manolotra anareo tany amidy amin'ny vidiny mirary izay azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 300 metatra tora-droa ny habeny ary manomboka amin'ny 9 alina sy 9 ariary isam-bolana no aloha. Ny toerana misy ny tany Sabotsynamehana, Ambatobe, Alakamisy Feno Arivo, Folo Pointe, Manadona ary ny Birao eny Antsakaviro akaiky ny Vaniala ao amin'ny Lo 2M 88 bis Villa Androvola. Téléphone 034 66 366 28 034 37 111 66 034 20 366 28. CNAM Madagascar. Misez sur des diplômes internationaux qui vous ouvriront les portes dans le monde. Implanté dans tout Madagascar, formation en ligne et ou hybride, plateforme de formation en ligne, plus de 650 parcours de disponibles, niveau bac à bac plus 8. Possibilité de continuer les études en France. Rejoignez-nous, faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, siège 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Tranomora 320 logement imeritsy atosika amin'ny zoma 3 febroary ny fisarihana na tirage au sort ho an'ireo izay hisitaka azy atao eny amin'ny Brown ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika na ny SNVH Anosy manomboka amin'ny 10 sasany maraina. Ireo nahafeno ny fepetra tamin'ny atota taratasy ka voasoratra ao anaty lista izay afaka jerena eo amin'ny Brown ny SNVH Anosy no asaina anatrika izany na koa mandefa solitena. Tranomora 320 logement imeritsy atosika. RDJ amin'ny 6 maraina.
ho fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao RDJ Musique variété mihetsika féminin be vozanako Anisette itiavako azy Gelatop Mudia Malaki Unza Sakulas Simonda Azarinoza Diana Sifuts Varavarana Stephanie Mandesanzar Fitumi Ira Nankavisnao Amni SMS Orange 032 32 00766 Na 033 56 00766 Si 034 34 00766 Code VMV RDJ Tiku Namaku Rivka Manjavahiny aoka inareo ve hijanona sa iaraka aminay tsy natsakory zany fa ny fampisehonapaele teny arbitre refa ina fantany zava-defa miteny azay amin'ny alady 20 febroary ho avy zao a dia iaraka amin'ny tarika mahaleo itsika otronyireo taranany amin'ny teloratolakandro zany a izany a dia ao amin'ny ikanjo amin'ny tafo farak'izay ngoza palais des sports zany teneniko zany ao amin'ny palais des sports a no hitrangana izy io a dia ahoana moa zany andatsy aloha atso tsy hitako koa izy za mba menatsiny manaova solomasaka itsaka solomasaka izy ka ny tsy hitako le vidipidirana ny vidipidirana prévente a 7000 ariary fa rehefa sur les places izy a dia 20 000 ay dia 10 000 ariary 7000 ariary ny prévente sady a rehefa ao amin'ny toerana dia 10 000 ariary a ny simple 15 000 ariary réservation 25 000 ariary ary ny gold kosa dia lafo zany gold ao zany 80 000 ariary dia ny fivarotana karatra dia efa izay a atsoiny 032 24 245 80 raha mila fanazavana fanampiny ianao ie manambahitsika ato efa nisy fotoana nisy vaovao nandeha ihany mahakasika an'izay hoe jirama zay miaraka amintsika eto ny jirama eto ny tale amina resaka fifandraisana mpanjify tale feno moa ny anaranao ie feno be ohatrany misy sarytsika mantsy tale afaka manontany ihany ko tsika raha ohatra ka raha misy manitikitikitika mahakasika ny mpanjifa ihany moa zany le fanontaniana eto fa tonga dia misy le fanontaniana misy ny filazana mandeha ny hoe ahato aloha ny tolotra numerika nisy narina mihitsy zay teo mantsy ny tolotra numerika dia azavao io zany tompoko hoe inona moa zany miantona inona mahatonga an'izany sy netsetretsetra miaraba tompoko miaraba anareo eto amin'ny rivotra zany a dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa ia araky ny efa intsika mombenimbieny zany amin'ny ainao manjery isan-karazany amin'ny gazety zany a fa isy fiatoana izay tolotra numerika zay a mandritra ny 3 andro zany a dia manomboka ny zoma zany rapitso zany a amin'ny 9:00 ka hatramin'ny alahady a amin'ny 12 alina resaka fanatsarana moa zany izy ty fiantoana resaka fanatsarana le izy tonga dia alefako angamba hoe inavy moa zany le tolotra numerika hotratran'izay fiatoana zay eo zany a ny fifandraisana mailaka eo amin'ny mpanjifa sy ny jirama eo koa tratran'izay a ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny finday voakasika izay ihany koa ny fandoavam-bola sy ny fikirakirana ny agence en ligne voakitika ihany koa ny fividianana fahana ho an'ny compteur mampiasa compteur prépayé dia voakasika ihany koa fiatoana ny fandraisana ny auto relevé avy any amin'ny mpanjifa mariako zany a alefako zany fa rapitso amin'io fiatoana io a dia ny andro ny sabotsy 4 febroary dia mikatona daholo a
ny kesy ny jirama manerana ny azafady manerana ny nosy. Zay zany le tolotra numerika ho voakasika zay fiatoana zay. Manomboka rapitso rapitso amin'ny 4:00 hatramin'ny alahady amin'ny 12 alina amin'ny alahady. Latsinainy zany efa miverina. Latsinainy zany vao vita zay zany dia miverina amin'ny lony ny tolotra numerika. Mazava zeny. Manomboka amin'ny 12 alina hatramin'ny alatsinainy. Le amin'ny 12 alina zany dia efa miverina amin'ny lony amin'izay zany hoe raha mido facture izy amin'ny ray maraina zany. Ny olona kosa raha mbola matoy amin'izany. Raha tsy efa misavy. Taloha zany hoe raha ohatra zany ka misy mpanjifa voakasika ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia mila androany izy narapitso régulier amin'ny olona. Miomana zany izy mba tsy hisy ny surprise hoe ahoana tonga ny fotoana zany dia rapitso. Ina moa zany tena mety voakasika ireo e. Le tiako tenena hoe tena tsasa zany zao dia ohatra ny olona prépayé reny zany zao tena mety tsatra dia ka le mandoa facture tsara anay raha aloha misy revena préparé andray sosika. Aveo tsy mahita tsony an'izay eo. Dia ahilika any amin'ny jirama ohatra ko anareo nikatona ko. Manerana Madagasikara moa zany. Manerana Madagasikara le izy. Ankoatra hoe sao dia mbola misy fanampiny. Tsara ho fantatra raha hoe mila fantatry ny client sy ny vahoaka ihany hoe inona ny anton'le zay indrindra saika rehefa inona ny tena anton'le anaovanareo an'le fiatoana moa saika ho apetraka moa zay fanontany izay. Fantatsika zany fa reny tolotra numerika ao jirama reny dia misy serveur zany no misahana anazy reny misahana anazy dia fantatsika ankehitriny zany fa mivoatra ny teknôlôjia dia anaraka an'izay fivoarana izay zany ny fikirakirana ny tolotra numerika io ka ampiasa serveur vaovao zany izay dia arak'izay ny données rehetra atao amin'le serveur taloha zany ho avadika eo amin'le serveur vaovao ho ampiasaina amin'izao dia vokatra izay famindrana données zay zany io antony io fiatoana io. Azafady tale karaha io indrindritsika izao. Ampy anareo zay fotoana izay anaovanareo an'izay zavatra izay sao dia sanatria mantsy izy défaillance teknika hipotra indray eo ikorotana tsaramaso hoe tapaka ny jiro. Efa voadinika tsara mihitsy ny asa rehetra sy ny pitsopitsony atao mandritra n'io famindrana données io. Zany nareo tokoa moa zany tsy efa naka an'ilay atao hoe marge. Efa naka hoe tokony marge dia nataonao lavalava. So tapaka mantsy ny jiro. Oui, il y a un compteur prépayé. Le compteur prépayé zany mividy fahany ianao zany misy compteur mipetraka any amin'ny mpanjifa any amin'ny tsirairay izay manana an'izay compteur zay any amin'ny ministera zany tena ahitako azy maro. Dia vidina meloa zany le crédit ohatra mividy mampiasa telefôna io zany dia vidina ho any amin'ny masony jirama en ligne zany ny vidiananao an'le izy afaka le crédit. Zany hoe ohatran'ny hoe mikiky ianao dia mampita dia ny izy iny zany hoe ahafantarana hoe zao ny laniko amin'ity volana ity hoe raha mampiditra 25,000 na 10,000 ariary dia ampiavy iny mandritra ny volana. Zao zany ny olona tsirairay ao tokantrano samy mahalala ny fandaniana anazy dia io ohatra ny telefônina ihany io e. Ohatra ianao hoe bebe antso ianao dia ataoko bebe ny créditako. Dikan'izay zany raha aty amin'ny resaka jiro zany izy mampiasa courant maromaro ianao zany dia mila ataonao bebe koa zany le crédit vidinao. Zay le izy. So dia mila misy zavatra fa mbola tiany makasika ny tombotsoan'le fanatsarana io zany rahantsika malala zany satria efa hoe serveur vaovao zany hoany dia isy tombony lehibe zany le izy na ho an'ny jirama izy na ho an'ny mpanjifa zany le izy. Ho an'ny mpanjifa zany dia hiatsara zany ny kalitao ny tolotra numerika mena amin'ny mpanjifa zany hoe le tolotra ny teneniko teo zany hiatsara. Dia anisan'ny tombotsoa azo mpanjifa ihany koa ny fiatsarany ny fitantanana
ary ny fandraisana tanana anazy mpanjifa zany hoe oaingana kokoa zany ny fandraisana anazy. Ohatra koa hoe raha ohatra hoe vokazay fiatsaran'izay zany any amin'ny toerana misy atsika antsika dia efa afaka misitsaka n'ireo tolotra numerika ireo. Tsy mila tsony zany ianao makany amin'ny maso vojirama eny amin'ny agence izay ahitanao filaharana hoe andany fotoana zany. Tena tombony tena hoe antony lehibe zany io dia mba ialana n'izay le fitohanana le milahatra be makeny amin'ny agence. Dia ho anay ato anatin'ny jirama zany moa mana faingana mana tsara fitantanana lapa. Le fanontaniana petraka le olona ato hoe nisy filazanana lefa ny jirama hoe tsy mandray espèce vola fa amin'ny mobile money ho an'ny mpanjifa rehetra ve io sa amina vosikajy ihany? Ny fandoavana facture amin'ny mobile money afaka manao an'izay daholo zay manana azy. Anisan'le azony tale anisan'le filazana hoe tsy mandray vola intsony fa mobile money. Izay filazana zay? Non, mandray ny agence ny jirama dia afaka aloha afaka vola ihany, afaka aloha vola chèque koa mety daholo mety daholo. Zay zany le valiny teo misy nantany zay zany valiny. Hoe nisy le filazana iny tamin'ny voalohany taona hoe manomboka izao dia tsy mandray vola sy anona tsony fa mobile money. Ilay izy zany mbola afaka mandoa. Afaka mandoa. Dia mbola misy tohiny azonao tenenina? Azoko tenenina. Alefaso mbola manakambary. Tenenina. Mandritra io fiatoana io dia ny fandraisana fitarainana avy amintsika mpanjifa kosa dia mandeha foana. Mandray zany misy an'ilay laharana maitso 3547 dia mandray tahaka ny isan'andro ihany. Zay zany mba tiana ampahafantarina antsika mpanjifa fa mandeha io zany mandritra n'io fotoana fiatoana io, tsy voakasika io fiatoana io zany izay fandraisana fitarainana izay. Mazava zay. Mbola misy fanampanazavana ve tale manodidina izay fanatsarana ny tolotry ny jirama izay? Fampatsahivana fotsiny angamba no ataoko amin'ny vokatry ty hoe fiatsaran'ny tolotry ty dia izao tsika misy ny fandoavana facture amin'ny alalan'ny mobile money. Etampo be da be mihitsy zany isika mpanjifa andoha facture amin'ny alalan'ny mobile money satria araka ny teny teo oaingana kokoa zany ny fandraisana fahafampo any mpanjifa. Ny mampanahy olona ny amin'le paiement par mobile money tale misy fotoana indraindray mipoitra vanitapoka ny service de recouvrement dia bandeka matsy nandoa jiro tamin'ny volana avril 2022 adinao ny nandoa an'ity dia lasa dia takindry zareo ho ana manokana aloha tsy ho tratra an'izay mihitsy satria ny anahy tonga dia affilier mail ry ny paiement koa dia tonga dia azoko le reçu kely ilay kosa. Manazava be bandeka mety misy izay tsangy izay fa izao afaka manao fitarainana amin'ny iny amin'ny maso vojirama na ao amin'ny laharana 3547 izay manana izay tsangy izay fa mila ananana fotsiny zany mila omena zany ny référence ny le client afantarana an'le izy dia io hita misy mpanjifa zany tonga any misy fitarainana ny hita hoe tonga jirama ty mbola tsy voaloha fa rehefa tonga le fitarainana dia marinina zany le izy dia misaotry ny manontany ato hoe manana vola hafa zany ny redevance sa iny ve no alainy mialoha zay vao ny consommation? Ahoana izy ianao? Redevance avy ny aloha sa consommation? No alainy mialoha sa zay vao ny consommation? Amin'iny moa zany facture miaraka ny rehefa mandoa facture nge ianao dia tonga dia le somme le fitambarany vola aloha iny no aloha
mety le fomba nanoratan'le olona azy mihitsy koa tsy mazava le izy mazava zay mankasitraka anareo talefa dia mankasitraka taleny va misy fanontaniana olo atindray aloha zany ny zavatra rehan'ity olon'ity ony a dia hoe hivadika prépay daholo ny compteur dia roviana hono zany zay ngamba mbola vao hoe projet mandeha tsikelikely zany le izy ia enjana be zany mivadika prépay daholo mily fanenjehana ihany zany miantso vahoaka malagasy ho tony zany ia farany indrindra famarana anazy ary alefa roviana hono ny verina amin'ny fangalana relevé fa reraka natitra le relevé misy anie zay misy ohatra ny opeflolo misy le izy dia misafidy fotsiny zay zay a misy ny fanaovana relevé fa misy koa ny auto relevé ohatra hoe safidy le izy rehefa miteny ho alaina ve sa tsy alaina aloha tonga dia fenona ihany ay dia lasa izy inge tena manamora izy nday ty faletolotra numérique ty zany zao a dia tena tena mora indrindra aloha tsy mandamy fotoana ianao andeha ho any amin'ny jirama fa nasosotra tamin'le izy fotsiny le carte orange tsy mandeha amin'le izy code client jirama makasitraka anareo code client jirama dia makasitraka ny apetraka apetraka kely amin'ny jirama fa tsy fanontaniana kely satria nenay any mbola misy facture mbola tsy voaloha fa hoe fanohizana zavatra efa natao ve izy io ny ahahin'ny mpanjifa dia zay foana mantsy matetika rehefa misy mesure raisina ohatrany hoe averina hatramin'ny voalohany zany foana le izy dia misy zatra tsy mety kely dia averina hatramin'ny voalohany satria ny jirama zany un problème masasy loatra le izy azon'ny tompona ndraiky ny jirama tonga ao amin'izay manatsara ve le izy dia mitohana dia rehefa aveo tena andeha tsara satria tadiditsika tsara dia mahita réalisation rehetrarehetra natao fa mibaigo foana tokoa le izy aloha amin'ny voalohany fa dia matoky ianareo fotsiny sady mba tsy tafiditra ao anatin'le manapak'izay tokoa le hoe mandohan'le izy fa dia hoe samy miandry aloha zany eo fa ny jiro mirehitra kokoa kosa ngamba amin'io mbola miverina any rehefa aveo fanontaniana ho any jirama zay sotra betsaka jirama vorainy zay teny avamboatra zay fa ity zavatra ho atao ty dia fanatsarana ny efa nisy fa tsy hoe anitsaka an'izay efa nisy akory fa matoa anatsara dia ho amin'ny tsaratsara kokoa eny ariny mankasitraka atsika efa lasa be mihitsy tsika ato fois deux be ie mankasitraka i ramse ny vahiny teto manaraka indray raha ohatra talefena ie dia DJ Francis ie mombamomba ny RDJ mozika ho resako kely amintsika afaka mbola miditra ao amin'ny page ny RDJ mozika na site web ny RDJ mozika 2 tsika dia ny cérémonie moa zany raha mpitso eny amin'ny CCI vato mbola afaka mantsifa nytapakely ianao amin'ny alalan'ny www.ticketplace.io ny resaka fandefasana ny RDJ mozika indray amin'ny alahady fa 10 volana febroary 13 mandeha amin'ny Canal Plus na TVM izy ty amin'ny telora averika any amin'ny telora zany no fandefasana zay RDJ mozika 13 izay amin'ny TVM na ny Canal Plus mbola afaka mifidy ihany koa ianao amin'ny alalan'ny www.rdj.mg na ny 033 56 00 766 na ny 034 34 00766 na ny 032 32 007 66 code miampy ny safidinao dia akoatran'izay ny moa zatra saiko teneniko teo adiniko tatera ka za koa mbola variana nampiresaka an'le jirama teo iverina kely amin'le resaka fanatanjahantena fotsiny ako makasika an'le hoe sa hoe tsy mbola mba nisy moa ekipa pirenena malagasy nisy kosy ny makio efa niatrika ny amboara era tany Afrika atsiny tany Capitone tamin'ny septembre 2024 teo zay mbola iverenako foana ny fitenenana hoe ataovy tsara karakara ameuvre motivation toy ny nataontsika ny bare ohatrany reny ny ekipa pirenena rehetra zay mivoaka ditantsika ny vokatra ho azotsika andeha koa zao basket tsy ho ela amin'ity taonty dia ho avy ny amboara era tany amin'ny basket jereo zalahy teny zao dia efa jereo zay tokony kara fomba hikarakaraintsika
anyreny ekipa pirenetsika aza asiana tombo sialy aza ijerevana loko politika ny fikarakarana n'ilay ekipa pirenena fa tena tonga de eto amin'ny kitso-po mazava hoe ekipa pirenena io a de karakaraina ao anatin'le izy a de jerentsika fa hitantsika reny mivokatra hoe nivokatra rehefa nomena ny faharisiana le bandy kely mibarea niala avy hatrany teny Carillon de tonga de niazo any Tunisia de hitantsika tsara ngamba fa tena mahafinaritra be ho larana fahatelo tsika larana voaloha moa no nirariana fa de ataona fa de larana fahatelo no azontsika zay amafisika any fa ho azontsika rapitso zay larana fahatelo zay a mino asa tena mino ka tena sahala am'le nitenenako anao tamin'ny talatariva ny marina am'izay fa famory ohatry reny fa ianao ohatra zany efa niteny taminao tamin'ny talatariva voaka tatsy midesika tatsy courage fa zao no hitranga aloha koty misy miteny any koa eto efa lasa ny jirama fa hoe asevo jeren'ny jirama ony le poto efa nianjera eny Akadindravola Ivato azafady mihaino ny jirama am'izao fotoana izao de inoko fa maheno an'izay efa tataka ono vavanzaro efa tsy misy mihaino mihitsiny aiza naninona de zay ka efa tataka zay vokoty verina hiditra am'izay fa efa mba tsy jiramatsony am'izay ny resaka hoe Sénégal champion d'Afrique kan efa fierté be koa zany atahoran'ny Sénégal ny contre satria Sénégal koa ny rôle teo anatretsika le izy le rayonnement zany le fivelaran'le fanatanjahantenatsika eo amin'ny iraisam-pirenena mandray anjara brique be le rony ato zao misy bandy anankiray tamin'ny voanomboka le kanina de hoe reo ve tsy tafo eo tsy mahafaty eo mihitsy reo de nanomboka vita match de poule alefa tena manohana ihany zay mandeha contre an'le Mozambique am'izay avy eo alefa Barea manohana hatramin'ny farany eo contre Sénégal am'izay miraraka am'izay de le bandy io manao publication hoe raha teo zao Drogba de hitanareo le tetsaitsika manao cheval de bois be miodikodina le ohatran'izay de iverenana kely fotsiny le mandeha mijery le match na division 1 ny olona no mitondra moa de tsy maintsy manao Lorient fa zay maka PSGOM foana de le 300 kilometatra mahery kely eo nanaovana le retour mijery baolina satria tsara aloha le lalana zany hoe le izy zany ny zavatra tsara zay ny isan'ny tombony am'le hoe mandeha aloha mahita zavatra hafa mahita zavatra tsara mety ho tombony atsika mpiaino atsika rehetra manentana sy ny tantarana betsaka ny zavatra tsara ampitaina amin'ny zavatra tsara ataon'ny olona zay tsy voatery amin'ny vola ananana no ahatongavan'le izy ho mety fa avy amin'le toe-tsaina ifampitaizana fotsiny ohatra hoe ny fanohanany atao hoe ultrana ny mpanohana baolina aty de tsorina fa mbola lavitra tsika eny amin'ny gradin sy eny amin'ny tribune any kanja rehefa mijery an'le baolina satria ny endry zareo misy apahany tsy mijery baolina mihitsy fa manentana fotsiny ihany de rehefa avy eo ny fandaminana ny ao anatin'ny kanja ny fanentanana ny ao anatin'ny kanja jiro moa ny ampiasaina moa eto ka de manonofinofo mahita an'le jiro be tao amin'le kanjany Delon le tao Reims io de ezaka hijery ny Paris Saint-Germain Lorient ndray zao manaraka zany zay no anisany tanjona satria zay mba tanjona apetraka ankoatr'izay moa zany de misy seho ataon'ny vokinina any Lille any avaratra mangatsika be any amin'ny asabotsy izao de misy moa ny resaka hafa nysoratako ato fa anisan'le jirama moa teo de arahotina ihany le jirama fa de raha piso angamba manao ny tantara lavalava kokoa resaka momba ny rehetra efa de mametraka mandra-pana aminareo fianana aminareo ny fitenenana Tananarivo ny amorira kosa kopatanana i Prince kopatanana ho an'ny Tati Jeanne ihany koa mara fahasalamana ho andrazoe zobe zoby lalao tantara solava be miraha tsy salama sady namana-panao gazety miraha fahasalamana lesy mpandeakama koa de anay aby zay isoa ho anay rehetrarehetra mihitsy zay averika any le teniko ohatrany sabatidaka kely ny oetcom manolotra anareo hoe ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay miaraka mitarika mahaleo io de otrony ireo taranany alahady 12 febroary izy io amin'ny 3 ora tola akandro ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina de fanzone ho an'ny fanzone le misy le prévente 7000 ariary ary sur place 10 000 ariary ny fanzone de le eo ampovoany tompoko le mijoro be eo ampovoany eo ny fanikaratra kosa raha le mipetraka ianao de ny tsotra de 15 000 ariary réservation 25 000 ariary ary ny gold kosa de 80 000 ariary
dia antsoy ny 032 24 248 90 raha liana amin'izany ianao. Ty kosa indray mipetraka daholo ao amin'ny sesesika antanymena morirany diany faro ny 7 febroary manomboka amin'ny 2 ora sasany ny tapakila 4 alina ariary réservation 3 alina ariary ny billet simple kosa dia 2 alina ariary afaka miantso soamatsara ny larany tarby 034 13 244 13 na ny 032 47 441 77 ty kosa dia 2 alina ariary. Goûter dance consort Steny. Yes. Steny 2023. Décidé. Décidé. Goûter miaraka amin'ny jus offert amin'ny sabotsy zao fa 4 ny volana febroary amin'ny 3 ora tolakandro ery amin'ny Caribotel Analakely diso ato amin'ny Caribotel Analakely Steny Décidé amin'ny 3 tolakandro amin'ny sabotsy zao. Tapa-kevitra ny teny amin'izay izy fa tsy hoe décidé eny Anjanjia any Anjanjia sy Bevilany dia tena plus tita ny lavaka lalana makany Mahajanga zany teneniko zany lalana makany Mahajanga zany teneniko zany lavaka be tena zava-doza amin'ny Atambo mihitsy any amin'ny Anjanjia misy an'izy io Anjanjia tena biby amin'ny tamy mihitsy. Angambany dia mbola ho avy ny fotoana hoe andeha ho any Majunga dia tongotra. Azao ny mitoy. Miainga androany rehefa monjy fotoana raha monjy fotoana amin'ny tapabolana androany amin'ny volana martsa ianao tonga any ianao amin'ny tapabolana. Mambolana mihitsy volana martsa ho azo. Ty koa mbola misy anankiray sa ahoana? Pikambanao amin'ireo. Pikambanao lahy. Ay feza fa ataoko ty. Tsy hainao nataoko ela fa le anankiray. Saint-Valentin duo mozika any fo Farakely Mahery ao amin'ny Saint-El Hotel 2e étage vendredi 10 février 2023 à 20h30. Un menu concocté par le chef du Goa restaurant Imaitsu Saint-El. Un cadeau sera offert pour les 20 premiers venus. Un SPA. Un spa offert pour le couple gagnant du tirage au sort le jour J. Paf 50 000 ariary. Ie misy nanome nisy nangataka ny larantarbiany Grain de Vie ankoa ny 033 11 653 90 afery koa 033 11 653 90 nisy nangataka le mana-talenta ihany koa teo fa miverimberina izy atao amin'ny RDJ tsy hananako eto le larantarby fa verimberina izy mandeha bubato dia asaiko ianao zany mba hoe zafady indrindra toko fa ohatra ny ananako raha pitsona rehefa avy eo larana finday an'ity le Saint-Valentin ity ao amin'ny Saint-El Hotel dia 034 09 114 80 034 09 114 80 na 032 05 007 22 032 05 007 22. Misy inira misy eo la date dia hoe la date c'est l'Amérique. La date ange ve fianaratra hoe la date c'est fianara. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay maneva izy, zay manasa olona. Alasinainy taranana larobila ka misy moasa botsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zelonina, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo-piainanao.